Ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko voalohany. Izay hatramin'ny voalohany dia izay efa renay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay, dia ny amin'ny teny fiainana, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny iray ka efa naseho taminay. Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba azahoanareo firaisana aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny iray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifaliantsika. Ary izao no teny irenay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava, ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika, manana firaisana aminy isika, kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika, tsy manana ota isika, dia mamita tena, ary ny marina tsy ho ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika, tsy nanota isika, dia mampandainga azy ary tsy ato anatintsika. Ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 2. Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota, dia manana solo-vava ao amin'ny iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa malala azy isika, dia ny fitandremana ny didiny, izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy, dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela, izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia izay teny efa renareo. Ary koa, didy vaovao no soratako aminareo, dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina, ary ny mazava marina ny mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy, kanefa mankahala ny rahalainy, dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalainy no mitoetra ao amin'ny mazava, ka tsy misy fahantafitohinana ao aminy. Fa izay mankahala ny rahalainy dia ao amin'ny maizina, ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho satria voavela ny helokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo iray aho satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho satria efa mahalala ny iray ianareo. Nanoratra taminareo iray aho satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny iray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao, dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny iray fa avy amin'izao tontolo izao ihany.
ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rankizy, izao no ora farany, ary tahaka ny efa renareo fa ho avy ny Antikristy, sady maro no Antikristy efa tonga sahady, koa izany no afantarantsika fa izao ny ora farany. Avy tamintsika ihany no niala ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha tahiny namantsika izy, dia ho nitoetra tamintsika ihany. Fa efa niala izy mba haseho, fa tsy hisantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa manana ositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy noho ny tsy ahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny ahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisiana lainga avy amin'ny marina. Iza no mpandainga? Afa-tsy ilay mandahan Jesosy tsy ho Kristy? Izy no Antikristy, dia izay mandany Ray sy ny Zanaka. Izay rehetra mandany Zanaka no tsy manana ny Ray koa, izay manaiky ny Zanaka no manana ny Ray koa. Ary ny aminareo, dia izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa renareo hatramin'ny voalohany, dia hitoetra ao amin'ny Zanaka sy ny Ray kosa ianareo. Ary izao ny teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo, ary ny aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'ny olona ianareo, fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sady marina, fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianariny anareo. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ao aminy, mba hananantsika fahasahiana raha iseho izy, ka tsy ho menatra eo anatrehany amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantary fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Ny episily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 7. Indray, manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady izany tokoa isika. Koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao, satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika raha hatr'izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany, dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota ny fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho hanaisotra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela hisy hamitaka anareo, izay manao ny marina, eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehon'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra naterak'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria naterak'Andriamanitra. Izany no mampiseho miharihary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tiany rahalahiny. Fa izao no teny nampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankatia isika. Tsy mba tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namono ny rahalahiny. Ary nahoana no namono azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny any rahalahiny. Azakaga ry rahalahy raha alan'izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra niala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika,
satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mankahala ny rahalainy dia mpamono olona, ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana an'izao fiainana izao, ary mahita ny fahatrany rahalainy ka mihirimbelona aminy, ahoana no itoeran'ny fitiavana n'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahatokintsika ny fontsika eo anatrehany. Na amin'inona no hanamelohan'ny fontsikantsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy mba manameloka antsika ny fontsika, dia manana fahasahiana eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatahintsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahany ho imasontsika. Ary izao no didiny, dia ny inoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankatiavantsika araka ny didiny omeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 4. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy, na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpamina ny sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahin'ny Antikristy, izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy, ary miaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay, izay mahalala n'Andriamanitra ny miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no naterak'Andriamanitra sady mahalala n'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala n'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana. Tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavany antsika, ka ny rainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika, dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika, dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny iray efa naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Fa na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy, dia mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra ary Andriamanitra ao aminy. Izany no hahatanterahina ny fitiavana amintsika, mba hananantsika fahasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy manatahotra ny fitiavana,
fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy dia efa tiantsika taloha. Raha misy manao hoe tian'Andriamanitra aho nefa mankahala ny rahalainy dia mpandainga izy. Fa izay tsy tiany rahalainy izay hitany, ataony ahoana no fitian'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy. Izay tian'Andriamanitra dia tsy maintsy tiany rahalainy koa. Ny episily voalohany nosoratan'i Jaona, toko 5. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia naterak'Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no afantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika, dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny ankatoavantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny sady tsy mahavezatra ny didiny. Fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao, ary ny fandresena izay enti maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao? Afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra. Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny rà, dia Jesosy Kristy tsy tamin'ny rano ihany fa tamin'ny rano sy ny rà. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny rà, ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra. Fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambaran'ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy minan'Andriamanitra dia efa nampandainga azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao ny fanambarany: fiainana mandrakizay no omen'Andriamanitra antsika, ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao ny fahasahiana anantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araky ny sitrapony isika, dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Raha misy mahita ny rahalainy manao ota tsy mahafaty, dia aoka hifona ho azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay manao ota tsy mahafaty. Misy ota mahafaty, tsy mba lazaiko fa tokony hangataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy mahafaty. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa izay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany, ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra, ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina, mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy. Amen.